Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana zarahay mahasoa ity indray. Fandarana izay ifampizaranana ny mahasoa ho fanasoavana ny mpiara-monina. Dr Jean-Luc Ravaloranmisy no nanomana sy manolotra ny fandarana ary ny hetsika asan'i Madagasikara no mikarakara izany. Fiara-miasa ifanaovana amin'ny Z radio television. Fandarantsika androany dia toy ny fandarana natao tamin'ny farany, iresahana ny hoe iza moa izany ianao, satria raha ohatra ka manam-piasana ny hianatra isika dia mila mahafantatra ny asa atao aloha. Rehefa fantatra ny asa atao izay vao miresaka ny lalam-piofanana izay tiana arahana. Mbola ao anatin'ilay dingana voalohany amin'ilay hoe hianatra aty Etazonia izany isika, dia araka ny fanamarinana nataoko hatramin'izay moa izany dia tsy hoe rehefa hianatra aty Etazonia fotsiny mila an'ity, fa ilaina amin'ny seha-piainana rehetra ilay izy ho an'ny tanora rehetra, indrindra ireo izay mbola mieritreritra ny amin'ny fianarana izay ataony. Na isika izay efa mahalala ny fianarana, na isika izay efa miasa ihany koa, dia tsara ny mahalala ny mombamombantsika izany, ny toetrantsika sy ny tontolo izay mety manavanana antsika hiasantsika izany. Amin'izay fantatsika hoe ity ny tena hitondra fahombiazana ho antsika. Ny fahafantarana ny tena dia zava-dehibe eo amin'ny fahombiazan'ny asa izay atao. Misy karazany enina izany ireo sokajin'olona ireo, araka izay efa niresahantsika tamin'ny fandarana tany aloha. Fandarana voalohany sy fandarana faharoa momba an'ity ilay fantaro ny tenanao ity, mba hahafantaranao ny asa izay ataonao. Dia efa niresahantsika tamin'izay izany ny efatra amin'izy ireo dia amerindesina kely isika satria misy amintsika koa izany izao vao androany vao hanaraka an'ilay fandarana vao maheno azy dia mety gaga hoe inona ary izany resaka izany ary sao dia tsy tafiditra tao amin'ilay roa manko izao sisa izao resahantsika io izany, dia sao dia tsy tafiditra amin'ilay roa izany dia ary ohatran'ny ahoana ary izaho ity, ka aleo izany dia misy koa moa izany tsika efa niaina hatramin'izay dia aleo izany ho averina ilay izy mba ho tadidy izany. Ny sokajy voalohany dia ny olona miaina amin'ny tamaso. Ny olona miaina amin'ny tamaso dia olona tia sy mahay mampiasa ny tanany, olona manana fahavitriana ara-panatanjahantena, dia olona tia miasa ankalamanjana, izany hoe any ivelan'ny trano, dia olona tia mampiasa fitaovana sy zavatra sady mikirakira fitaovana izy izany mampiasa ny tanany, dia olona tia ihany koa mikirakira zavatra hita maso, fa tsy dia mieritreritra loatra izany ny lafiny momba ny hevitra na ny fampiraharaha amin'ny olona, fa fitaovana, zavatra kirakiraina raisin'ny tanany, izay izany no mampiavaka an'ireto olona antsoina hoe miaina amin'ny tamaso ireto. Ny sehatra asa misy azy dia any amin'ny sehatry ny fitantanana ny harena, harena voajanahary, loharanon-karena, azafady, loharanon-karena voajanahary, olona miasa any amin'ny sehatry ny fahasalamana, rehefa sehatra ny fahasalamana rehetra, indostria sy taozavatra, enjiniera, teknôlôjia ary koa ny zavakanto sy ny fifandraisana. Sokajin'olona faharoa izay efa hitantsika koa dia ny olona tia karokaroka. Ny olona tia karokaroka indray izany dia olona havanana amin'ny asa marika, tia manao kajy, olona havanana amin'ny asa marika, olona havanana amin'ny resaka siansa ary tia miasa irery sy mamaha olana saro-bahana. Ireo izany ilay olona mikatoka trano ireo, izy irery ihany no miasa dia efa milamina amin'ny fiainany, tsy dia tia miara-miasa amin'olona izy izany. Ireto olona ireto ihany koa dia mahafinaritra azy izany ny miady hevitra, na raha atao somary mivelabelatra kokoa dia mitolona amin'ny hevitra, toy izay mifandraharaha amin'olona na aman-javatra. Izy izany izao dia mifanohitra amin'ilay miaina amin'ny tamaso, miaina amin'ny tamaso, tia mampiasa fitaovana, mampiasa zavatra. Ny tia ilay karokaroka ity indray dia saina ny azy, hevitra, fitolomana amin'ny hevitra, saina, fitolomana idealy, fotom-pisainana, firian-kevitra, lalan-kevitra, izany no mahafinaritra azy. Dia ny sehatra asa izany misy an'ireto ilay tia karokaroka ireto izany dia any amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa, sehatry ny fitantanana, fifanankalozana ary fandraharahana, sehatry ny raharaham-bahoaka na ny raharaham-pirenena sy ny fampandrosoana ny maha olona. Io moa izany ilay raharaham-bahoaka na raharaham-pirenena io izany ilay antsointsika hoe fanjakana, any amin'ny raharaham-panjakana izany. Dia ny sehatry ny fampandrosoana ny maha olona sy ny fiarahamonina,
dia izy koa dia mbola liana amin'ny resaka indostria, zavakanto, taozavatra sy taozava-baventy ary koa ny lafiny enjeniera momba ny teknôlôjia. Ny sokajiny olona fahatelo izay efa niresahantsika ihany koa izany dia ireo olona mirona amin'ny zavakanto. Ny olona mirona amin'ny zavakanto indray ny mampiavaka azy dia olona havanana momba ny zavakanto izy izay zavatra rehetra mahafinaritra ny maso izay eny sofina manavanana azy dia manan-tsaina mamisavisa lavitra. Ireo zany dia mahatakatra zavatra lavitra ao an-tsaina. Dia ireo koa zany ny olona manofy izy zany dia mahita an'le ino moa niresahantsika farany, mahita ranomasina manga io izy dia be dia be ny zavatra mandeha ao an-tsaina eo dia manitatra. Dia ireny zany ilay ataontsika hoe filôzôfy be. Dia tia mamorona zava-baovao ihany koa izy, olona tia mifandraharaha amin'ny hevitra ary koa tia mifandraharaha amin'ny zavatra. Izany hoe samy mety avy ny azy ny hevitra na ny zavatra hita maso dia mahafinaritra azy ny mikirakira azy. Reto olona reto indray zany ity ilay olona tia mirona amin'ny zavakanto ity, ny sehatra misy azy dia mazava ho azy any amin'ny zavakanto rehefa kanto rehetra rehetra. Ny kanto io zany dia hita maso, vakiana, jery, henoina. Io zany tafiditra ao anatin'izay daholo zany ny azy hay vaky jery zany ny anazy dia ny hita rehetra rehetra dia ao an-tsaina ao avokoa. Izay zany karazana asa izay sehatr'asa ataon'izy ireo. Tafiditra ao anatiny io ihany koa ny lafiny fifandraisana rehetra rehetra, na tsotra zany na teknôlôjia na avolenta dia ao anatiny. Sehatr'asa faharoa dia ny lafiny fitantanana na fikolokoloana ny raharaham-bahoaka na ny raharaham-pirenena ary ihany koa ny lafiny sehatra maha olona sy fampandrosoana ny fiarahamonina. Ny sokajy fahaefatra hitantsika tamin'ny fandaharana farany dia ilay olona hitantsika tamin'izay ilay olona tia manorina. Ny olona tia manorina indray ny olona tia manorina dia olona mahay mitarika sy mahay mandahan-teny. Io zany ilay niresahantsika olona tsy maty ambavany dia mahita lazaina foana. Dia olona tia tiany ny manana hery miasa mangina amin'ny hafa. Rehefa miteny izy zany dia hitanao zao mihitsy izy fa resy lahatra ianao dia manaraka. Dia tia resaka politika, dia tia ny resaka fiarinkarena, tiany koa mifandraharaha amin'ny olona sy hevitra. Dia fa izy zany tsy dia liana amin'ny resaka fampiasana fitaovana zany, fampiasana ny tanana, resaka ara-batana, sehatr'asa mampiasa vatana. Tsy izay zany no misy an'ireto olona saina tia manorina ireto. Ny sehatr'asa misy azy dia any amin'ny fandraharahana, fikarakarana, fandraharahana, fandaminana, fifanakalozana, fandraharahana izay efa niresahako teo ihany zany. Tena fandraharahana mibetsaka aminazy zany. Fanampin'izay ny resaka fifandraisana dia ao anatiny koa izy amin'ny lafiny fifandraisana rehetra dia momba ny zavakanto ihany koa, ny fikarakarana ny sehatra ara-pirenena na ny fiainam-bahoaka, raharaham-bahoaka ary koa fampandrosoana ny maha olona sy fampandrosoana ny lafiny fikarakarana ny lafiny fiarahamonina. Ireo zany ny efatra efa vitantsika androany zany ny fandaharantsika dia iresahantsika ny roa ambiny dia tsy iza izany fa ho resahantsika voalohany ilay hoe olona tia ny ara-piarahamonina. Iza indray zany reto olona tia ny ara-piarahamonina ireto? Ny misy fantaina telo moa zany ilay hoe mila valiana aminazy ity. Ilay fantaina mila valiana voalohany dia ilay hoe inona zany ny soatoavina na inona ny ankamamin'ireo olona ireo. Ny soatoavina zany ny ankamamin'ny ny mibaiko ny fiainana reto olona reto dia fiaraha-miasa. Fiaraha-miasa izay zany rehefa mizahatra atao ny asa dia izay iarahana miasa amin'olona. Tafiditra anatin'izay ihany koa ny fahalalan-tanana. Ny fahalalan-tanana, mahalala tanana izy, mahafohy fotoana izy, mahafohy vola izy, mahafohy hevitra izy. Izay zany tia ilay olona hoe tia ny ara-piarahamonina ity raha ny resaka soatoavina zany na ny resaka ankamaminana. Dia ny fahatelo dia tia manampy. Tia manampy izany manao izay azony atao izy. Miara-miasa, mahalala tanana ary tia manampy. Dia ilay fanampiana io zany amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Dia tena io moa zany dia olona mahafinaritra azy ny teny faran'izay
dia io zany ilay atao hoe serviabilité. Dia velatra mihitsy izy amin'ny fikarakarana ny hafa, tsy mba mitahiry na mamikitra izay zavatra hitany, zavatra azony atao dia ataony izany izay zavatra izay. Fanontaniana faharoa izay mila variana ihany koa dia tsy vitantsika izany hoe soatoavina sy manan-danja, fa ny fanontaniana faharoa dia hoe inona izany ny zavatra manavanana an'ireto olona reto, zavatra manavanana azy izany, ny manavanana azy. Ireto olona ireto izany dia havanana amin'ny lafiny fifandraisana amin'olona, havanana amin'ny fihainoana ny hafa sy famaliana ihany koa ny zavatra ilain'ny hafa. Ireto olona reto ihany koa dia havanana amin'ny fampianarana, fanazavan-javatra, fanampiana izy ireo. Ny andeha atao hoe tsy ampy na kilema, ny tsy voatery hoe kilema fa ry zareo zany, ireto olona ireto zany dia any amin'ny lafiny resaka fampiasana ny tanana, fampiasana ny lafiny teknika ireny, tsy dia havanana amin'izany izy, tsy havanana amin'izay izany izy. Fa ny jerentsika indray izany ilay fanontaniana fahatelo dia inona no mahaliana azy, na inona no zavatra hitanao hoe hainy manokana, na inona koa izany no zavatra hitan'ny hafa momba azy izany, hoe reto no mahaliana azy. Ireto olona reto izany dia ny zavatra tena mahaliana anazy izany eo amin'ny fiainana, ireto ilay olona ilay tiany ara-piarahamonina reto dia ireto avy. Izy izany dia liana amin'ny hoe inona no mahasoa ny hafa. Izay izany ny zavatra mahaliana azy na zavatra tiany. Tiany ihany koa mahaliana azy ny miara-miasa amina vondron'olona, manampy olona mamaha olana, ny milatsaka tsitrapo amin'ny fanaovan-javatra. Mahafinaritra azy ihany koa ny miara-miasa amin'ny tanora, miara-miasa amin'ny hafa, manampy ny hafa. Tafiditra ao anatin'ny zavatra izay mampiavaka azy amin'ity nohon'ity ilay hoe amin'ity ilay lafiny sosialy ity dia izay ilay mahaliana azy ny ahafantaran'ny olona, tiany ho hitan'ny olona izany hoe tian'ny hafa izy. Izy izany mahafinaritra azy mikolokolo ny maha izy azy ny momba anazy izany hoe mba hitan'ny hafa hoe tian'ny hafa izy, satria izay mihitsy izy izany karakara ny hafa. Ny zavatra mahafinaritra anazy koa dia fifandanjana. Fifandanjana, mahay mandanjalanja rehefa misy zavatra atao. Mahafinaritra azy ny hoe mitady foana ny marimaritra iraisana, ny fandanjalanjana, ary ireto olona ireto dia olona saika amin'ny ankapobeny dia mitombina izy, hanana mitombina ny sainy, tsy dia taitaitra, zavatra liana, mahaliana azy ihany koa ny famahana olana, izay ilay efa voalazantsika anisan'ny toetrany. Fa ny tiako ambara eto izany dia ilay fanelanelanana, fanelanelanana amin'ny fifanolanana izay misy. Dia matetika ity olona reto dia mahaliana azy na mahafinaritra azy ny mandravona dia mba hisian'ny fanelanelanana, hisian'ny filaminana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny sehatr'asa izay azon'ireto olona reto izany, tsy hoe azony atao fa ny sehatr'asa misy azy izany dia izao: sehatr'asa amin'ny lafin'ny fahasalamana, izay sehatra rehetra momba ny fahasalamana, sehatr'asa ihany koa momba ny raham-bahoaka na ny raharaham-pirenena, ary indrindra indrindra ny lafiny sehatr'asa eo amin'ny lafiny maha olona sy ny lafiny sosialy. Ohatra amin'izay izany ny mpampianatra, tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny mpitsabo mpanampy, tafiditra ao anatin'izay koa ny mpampivelona, ny olona miandraikitra ny lafiny fitaterana, ny fizahan-tany. Ao anatin'izay sehatra izay dokam-barotra, ireo rehetrarehetra ireo izany izay tafiditra. Dokam-barotra moa mety ataontsika ny fandraharahana, fa ny mahatonga ilay dokam-barotra tafiditra eto izany dia io izany tafiditra any amin'ilay lafiny hoe fampandrosoana ny fiarahamonina sy fampandrosoana ny maha olona izany. Ka ny olona izany tia ny ara-piarahamonina dia olona havanana eo amin'ny lafiny sosialy, amin'ny fifandraisana sy fiarahamonina, tia manampy ny hafa eo amin'ny fitadiavana vahaolana, tia mifampiraharaha amin'olona ihany koa izy, toy izay mikirakira zavatra na mampiasa ny tanany. Ireto olona ireto koa dia tia miara-miasa amin'ny hafa
ary tia ihany koa izy ny mamaha olana, mamaha ny olan'ny hafa. Manana toe-tsaina ambony dia ambony izy amin'ny fanaovan-javatra. Izany fahatsapana andraikitra zany koa dia mampiavaka azy. Ny tsy resahana intsony moa ny fahalalan-tanana, fanampin'izay ny fisokafan'ny sainy, mbola mahalala-tsaina tsara. Ny indro-kely izay tsara ho fantatry ireto olona ireto dia matahotra fanaovana, tsy dia tena te hiditra loatra amina zavatra miova satria tsy hay izany izay zavatra miandry eo na fiainkana goavana. Dia tahaka an'izay koa manahirana be an'ireto olona ireto ny miteny zavatra mety mahakivy ny hafa, na miteny zavatra tsy hanafotoina na mampalahelo ny hafa. Sarotra be, sarotra aminy izany manao an'izay, tsy vitany fa sarotra aminy izany ny manao an'izay. Zay izany ilay olona tia ny ara-piarahamonina ho iady eo, ny sehatra asa any amin'ny lafin'ny fahasalamana, sehatra fahasalamana, sehatra amin'ny lafin'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka, ny raharaham-pirenena, ary koa ny lafin'ny sosialy sy ny maha olona. Ny sokajy fahaenina farany zany dia ilay olona antsoina hoe tia ny lala mahazatra. Tia ny lala mahazatra. Tia ny lala mahazatra, tsy hoe tia ny lalan'ny ririnina fa lala mahazatra. Ny olona tia ny lala mahazatra zany ireo olona ireo zany ilay mandamin-javatra. Dia hain-dry zareo mihitsy ilay mandamin-javatra, lamina mipetrapetraka daholo. Ilay olona ilay any amin'ny lafin'ilay tia ny sosialy, ny fiantsonan'ireny olona ireny zany dia olona tia manampy. Fa ry tia ilay lala mahazatra ity indray, fandaminan-javatra no mampiavaka azy ireo. Tia ny mandamin-javatra, olona milamina, mipetrapetraka daholo ny azon'ny zavatra rehetrarehetra. Andeha ho jerentsika indray zany hoe inona ny soatoavina mampiavaka an'ireto olona ireto, satria azafady satria izay ilay fanontaniana voalohany hoe inona ny soatoavina na ny zavatra ankamaimana. Zavatra ankamaimana dia izao fahavitana ny asany ara-dalàna. Izany ny azany, fahavitana asa ara-dalàna, fahavitana zavatra amin'ny ara-dalàna, fahavitana zavatra tsy misy topika, azafady tomika, fahavitana zavatra tsy misy tomika, ary ny fahombiazana. Mahomby amin'ny atao, fantatr'olona fa mahomby amin'ny ataony, dia eo koa izany ilay fahatomombana avokoa ny zavatra rehetra izay ataony. Izay izany ny soatoavina mampiavaka an'ireto olona ireto. Ny manaraka indray izany izao dia hoy isika hoe fanontaniana faharoa dia inona no mahaliana azy, inona no mahaliana azy zany, inona ny zavatra ankamaimana. Ireto olona ireto zany inona ny zavatra mahaliana azy na ny zavatra tia zany ny manao azy. Ny zavatra mahafinaritra marina an'ireto olona ireto dia ny fanarahana tari-dalana. Mahafinaritra azy ny manaraka tari-dalana, mahafinaritra azy ny mampanaraka tari-dalana olona. Mahafinaritra azy ihany koa ny mikirakira antotanisa, mikirakira fahalalana, mampiasa ny fitaovana rehetra momba an'izany, mampiasa ny antotanisa, manao kajy. Mahafinaritra azy ihany koa ny mampiasa ny tanany, indrindra indrindra fa ireo ratsan-tanana ireo anaovana zavatra maro samihafa, anamboarana, hiasana izany. Izy koa dia olona tia ny madinika, madinidinika, hitany daholo, tsongo lohany daholo rehefa madinidinika rehetrarehetra. Ny anazy ireny no tena hitany ireny. Dia ireto olona ireto ilay tia mampirin-draha, mipirina tsisy tomika mihitsy ny zavatra ataony, tsy lahitra. Ary izay no tena mampiavaka azy ireo. Hainy mandamina, hainy mandahatra, petrapetraka daholo ny azon'ny zavatra rehetra, na ao an-trano na any am-piasana na any an-tokotany. Ny zavatra tena mahafinaritra azy, ny resaka lafin'ny asa io zany dia mametraka fitsipika rosoana anaovantsika ity. Mahafinaritra azy koa mampiasa solosaina, mampiasa milina, dia mahafinaritra azy ihany koa ny manao ny fandaminana ny fampiasana ny teknôlôjia izay vaovao na avolenta. Fa ny indro-kely momba an'ireto olona ireto dia tsy dia liana amin'izay lafiny kanto, zava-kanto na lafiny artistika, raha izay no ilazantsika azy izany ireto olona ireto. Ny manaraka ho jerentsika momba azy indray izany ny fanontaniana faharoa dia hoe inona no manavanana azy. Iny moa izany efa niasantsika teo, ilay
mahaliana azy ny manavanana azy moa dia mba referenana ihany liana amin'ny filaminana izy fa havanana koa izy amin'ny fahavanana koa izany amin'ny fandaminan-javatra. Reto olona reto koa dia havanana amin'ny sy miverina ihany moa ilay sady hoe tiany ilay izany olona havanana izany amin'ny lafiny fametrapetrahana andraikitra sy ny fizarana andraikitra fa saingy hoy aho ny azy izany dia izy ny mandray an-tanana azy, fa izy koa dia havanana fampiasana ny rafitra izay misy eo amin'ny fifanakalozana, eo amin'ny fifandraisana sy ny fanakalozana, fifamoivoizana, havanana mikirakira taratasy, fanoratana, fitehirizana, fanaovana fanadihadiana, havanana be ihany koa izy amin'ny fanaovana antotanisa, havanana be ihany koa izy amin'ny fikarakarana resehatra teknôlôjia rehetrarehetra ary olona tia manoratra. Havanana amin'ny fanoratana izany olona izany, havanana amin'ny fanoratana. Ireo sokajin'olona ireo hoe tia ny lala-mahazatra ireo izany dia izay ohatr'izany izany izy. Zareo ihany koa mametraka lanja, havanana izy amin'ny fametrahan-danja hoe izao no dingana arahana, izao no dingana arahana rehefa misy zavatra atao ary tsy maintsy arahanao iny dingana iny. Rehefa tsy arahanao iny dingana iny dia tantara be tsy manatsahala ny fifandonana ao an-trano avy eo, enjana be ao an-trano na any an-toeram-piasana. Ohatr'izay izany reto olona reto. Fa reto olona reto koa dia tony izy tony milamina manaraka fitsipika, manaraka fandaminana. Olona tsy dia hoe marisika loatra na sahy be rehefa misy zavatra atao alao mitandrina ihany. Io izany tonga ato an-tsaiko ato dia tanalahy, tsy hoe sanatria mampitaha anareo amin'ny tanalahy, tsy izay ilay resaka, fa mandroso kely dia miemotra kely, dia mandroso kely dia miemotra kely, dia mandroso kely dia miemotra kely, fa tonga any foana izany izy. Dia olona izany, ny zavatra mampiavaka azy amin'ny mbola resahantsika foana izany dia ilay hoe manavanana aty dia izao havanana amin'ny resaka fametrahana fitsipika sy fampiarana fitsipika, mametraka fitsipika, fampiarana fitsipika dia havanana amin'izany izy. Lafin'ny toetra moa izany dia olona be fitandremana, somary matahotra ihany koa nefa aterak'izay olona tsy dia tia mamoaka loatra ny ao am-pony sy ny ao an-tsaina izy fa asehony amin'ny asa izany fa tsy dia miresaka loatra amin'izay izy. Reto olona reto ihany koa dia somary misy lafiny sosialy ihany eo aminy satria mahafinaritra azy izany mitady fomba hiarovana ny hafa. Izay izany tian'ilay olona tia ny lala-mahazatra ity. Rafitinina kely izany dia olona tia filaminana, fihavanana, ireo izany tia mitarika fivavahana ihany koa, tia ny havanana amin'ny resaka asa marika izy, tia miasa mihidy varavarana, mikato trano izy irery ihany no miasa, tsy voatery hiara hiasa amin'olona, mihidy ao an-trano, miasa ao anatin'ny trano, izy tsy dia tia miasa any ivelany. Olona mahay mandamin-javatra ihany koa izy dia mandamin-javatra mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra, dia tiany kokoa ny mifanandrina amin'ny teny sy isa, izany no mahafinaritra azy, fa tsy mifanandrina amina hevitra na koa mifanandrina amin'olona. Izay izany ilay hoe tiany lala-mahazatra. Zareo amin'ny teny frantsay moa izany dia io izany ilay antsoina hoe conventionnel. Io olona io ho an'izay olona teny frantsay no tena mahafinaritra azy izany ahazoan'ilay resaka. Ohatran'ny indray izany sehatr'asa misy an'ity olona ity, sehatr'asa misy an'ity olona ity dia any amin'ny lafin'ny fahasalamana, any amin'ny lafin'ny fandraharahana, fikirakirana, fifanakalozana, fandaminana, fametrapetrahana ny zavatra rehetra izay atao, lafin'ny indostria, taozavatra, taozava-baventy, asa tanana, enjenera teknôlôjika. Izay izany ity sokajin'olona resahantsika hoe olona tia ny lala-mahazatra ity. Izay izany ny karazany enina. Dia hitanareo amin'io andraso fahadiniko ilay olona tia an'ity lala-mahazatra ity misy karazana lalam-piofanana izay azony atao tokony ataony dia resaka antotanisa,
resaka kajy mirindra, resaka fikirakirana ny lafiny ara-bola, resaka fikirakirana ny kajy ny miditra sy mivoaka, ireo zany mpitantam-bola. Ireo koa dia manao an'ilay antsointsika hoe comptabilité izy raha amin'ny teny frantsay, ny olona any amin'ny lafiny fitsarana, any amin'ny toeram-piantohana, olona mianatra momba ny fitantanana, olona any amin'ny lafiny ara-bola any amin'ny banky, mampiasa ny kirakira rehetra ny solosaina, izay mahatonga an'ilay olona mianatra manokana ny solosaina sy ny kirakira ny solosaina. Olona mangina tsy miresaka dia io milina io ny azo no resahany ao, satria misy zavatra mirindra ao, misy kajy mirindra ao. Zay ny azy ny mahafinaritra azy dia tena tamana izy. Misy adinoko azafady, manao miantsoro-mianoatra azafady indrindra aminareo, fa ilay olona tia ny ara-piarahamonina, raha tsy diso ahako tsy notononoko teo ny asa, nolazaiko eka, ireo zany amin'ny resaka fahasalamana sy amin'ny raharam-bahoaka sy ny fampandrosoana maha olona tia ny ara-piarahamonina. Fa reto ilay lala-mahazatra reto zany dia fahasalamana, dia tafiditra anatin'izay ihany koa ny fikirakirana, ny fanakalozana, fandraharahana, dia ny lafiny indostrialy, taozavatra, taozava-baventy, enjeniera sy teknôlôjia. Zay zany le izy amin'ny raha azafaina ambangovango an'ilay toetra n'ilay olona. Hitanareo ao fa samy manana ny mampiavaka azy, fa misy ihany sehatra asa izay saika azon'ny olona rehetra atao. Raha ohatra zao rehefa miantsika ohatra ny olona zany zao, ny olona miaina amin'ny tamaso dia afaka miasa amin'ny sehatra ny fahasalamana. Ny olona tia karokaroka dia any amin'ny sehatra ny fahasalamana. Roa zany zay. Dia ny olona sosialy tia ny lafiny fiarahamonina dia sehatra ny fahasalamana ihany koa. Ary ny olona izay tia ny lala-mahazatra dia sehatra ny fahasalamana ihany koa. Hitanareo amin'izay fa malalaka zany isika, be dia be zany ny azontsika atao fa tsy voafatotra. Be dia be ny lalam-piofanana azontsika idirana, be dia be ny asa azo atao, fa tsy voafatotra amina zavatra anankiray antsika dia hoe raha tsy za zany dia tsy misy antsika rehetra mihitsy ny sehatra izay sehatra asa misy araka ireo sokajiana ireo. Dia izao misy tia tahiry-pahalalana tia omeko anareo. Raha mandray noty ianareo dia jereo ity tranokala ity. Tranokala zao no anaran'ilay tranokala, mon emploi teboka.com. Mon emploi teboka.com. Mon emploi MONEMPLOI teboka.com. Mon emploi tsy misy asa le emploi, mon emploi teboka.com. MONEMPLOI teboka.com. Dia io zany ilay mandry, tsipika mandry, tsipika mandry, dia eo aorianan'ny tsipika mandry dia hoe RIASEC, 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 RIASEC. Io RIASEC io zany io le mon emploi teboka.com tsipika mandry RIASEC. Dia rehefa sokafinareo dia misy ao fanontaniana, avakiko le izy amin'ny teny farantsay, questionnaire pour établir son profil RIASEC. Dia io zany le zavatra nazavaintsika io. Dia maimaimpoana io zany azonao idirana io tranokala io, dia misy famitirana n'ilay apetraka lalatsain'i Hollande. Le lazaiko hoe isika dia misy karazana enina, dia voatanisa ao zany izy enina le lazaintsika teo: miaina amin'ny tamaso, tia karokaroka, mironona amin'ny zavakanto, tia ny ara-piarahamonina, saina tia manorina sy tia ny lala-mahazatra. Ny tia miaina amin'ny tamaso dia antsoina hoe réaliste. Miaina amin'ny tamaso dia antsoina hoe réaliste. Ny tia karokaroka dia antsoina investigateur. Ny fironana amin'ny zavakanto dia ireo zany le hoe artistique. Io moa zany miala tsiny fa vakiko amin'ny teny farantsay ihany le izy, satria ny tanjona moa zany dia mba zava tsara le izy, na dia akamamiana aza ny tenin-drazana eno tsinjovina ihany koa ny mpihaino sasany izay mahafatifaty azy ny maheno sy mampiasa ny teny farantsay. Dia izay no mahatonga antsika mampiasa ny teny farantsay indraindray. Ny sokajy manaraka tia ny ara-piarahamonina dia io zany antsoina hoe social. Dia ny manaraka indray ny sokajy saina tia manorina dia io no antsointsika entreprenant. Tia manorina, io no antsointsika entreprenant. Dia avy eo ny
tia ny lala mahazatra dia io no antsontsika conventionnel. Dia ny zavatra ataonao zany rehefa tafiditra amin'io tranokala mon emploi teboka comme tsipika mandry riasaiky io ianao dia misy ao fanontaniana 90 eo ny totalin'le izy valianao. Dia miditra zany ianao misy fanontaniana sokajy enina zany dia misy lisitra eo dia farafahakeliny 3 isaky n'ilay sokajy valianao, farafahakeliny 3 no vakianao zany le izy. Dia tsy pianao zany reto avy no mety amiko, reto avy no mety amiko, reto avy no mety amiko, dia mandrapahavita n'ilay any amin'ny 90. Dia rehefa vitanao le izy vetivety ihany nanaovana azy. Rehefa vitanao misy dingana enina le izy, vitanao zany le izy dia avoakanao amin'izay zany le toetranao, le mombamombanao zany, iza zany ianao, fantarinao zany ianao sy ny sehatr'asa tokony hisy anao, dia avoakanao zany zavatra 3 amin'ilay enina. Ianao zany dia farafaharatsiny hoe ray amin'io enina io, fa ity fanadihadiana ity zany mametraka hatramin'ny sokajy 3. Dia rehefa mivoaka izy zany dia mipetraka eo zany ESI. ESI zao ny anazy zany zao dia nataony ESI entreprenant, zany hoe za zany lazaina fa saina tia manorina, dia avy eo social tia ny ara-piarahamonina, dia avy eo koa zany lazaina fa za zany lazaina fa le hoe tia karokaroka. Io moa zany rehefa nanao an'le izy aho ty zany misy marina ihany izy ity, ohatran'ny toa hitako za ihany zany fa misy anankiray koa fanampiny ka fa tsy hitan-dry zareo fa 3 ihany moa zany no avoakany. Dia za sokajy misy aho zao amin'ny hoe miaina amin'ny tamaso, izy 4 amin'ireo enina ireo zany dia mety aminahy, mety amiko. Dia avy eo zany vakianao amin'izay zao zany mombanao rehefa mivoaka le izy, dia ery ambany ery amin'izay ambany ery misy hoe jereo ary ilay asa mifanaraka amin'iny, dia rehefa kitihanao iny zany tsindrianao dia ampidirinao amin'izay le hoe riasaika, ampidirinao eo amin'io teboka io zany ohatran'ny hoe manao azy zany tsika zao dia le riasaika zao ny anazy zao, riasaika moa ny fanafoezana an'le izy enina amin'ny teny farantsay. ESI ny ahy zany entreprenant social investigateur, zany hoe ny ahy zany dia tia karokaroka, tia ny ara-piarahamonina ary saina tia manorina. Zay zany nametrahany anahy, dia iny zany no apetrako eo misy toerana fametrahana an'izay riasaika izay soratako ao. Dia rehefa nampidiriko teo zany iny dia omeny ahy amin'izay ny lisitry ny asa zay tokony ataoko na azoko ataoko na mifanaraka amin'ny maha izaho ahy. Dia miainga avy amin'ny lisitry ny asa eo amin'izay zany tsika no mamantatra amin'izay zany an'ilay lalam-piofanana tokony ataontsika sy ny lalam-piofanana tiantsika atao. Zay zany le izy rehefa fantatrao zany ny mombanao dia malalaka amin'izay zany tsika zao hijery amin'izay le anjerimanontolo zay ianarantsika. Malalaka zany tsika zao hijery an'ilay anjerimanontolo ianarantsika. Ny fotoana ananako zany zao efa niorana 3 minitra ilay atsasakadiny. Za zany saika andeha hanome modely io hoe hisy toerana indray zany fijerentsika an'ilay anjerimanontolo miaraka amin'ny lisitra mitambatra hoe vatsim-pianarana. Tsy tratra intsony zany zao androany fa mila eo amin'ny farafahakeliny mila 7 minitra manazava an'izay. Ka ialako tsiny zany ho an'ilay namana izay efa nandefasako filazana hoe hovaliako androany ilay fanontanianao. Tena mifona ireo olona marina. Aleo ny anarana fiantso azy fotsiny no lazaiko fa ny anaran'ny iray manontolo tsy ataoko satria tsy nera-taminy aho fa dia miala tsiny aminao zany. Maromaro nareo fa ny anankiray zany Nicolas, miala tsiny mihitsy ary amin'izay. Raha any ianao mihaino azy dia ho ataontsika amin'ny alatsinainy zany. Amin'ny alatsinainy zany zavatra ho ataoko dia misy tranokala anankiray zay tonga dia ahitanao ny lisitry ny anjerimanontolo sy ny vatsim-pianarana omeny. Dia io zany no anaovantsika fampiarana. Ka raha ohatra zany raha mety ianareo raha mety ka afaka miditra amin'ny aterineto, asa raha misy fahana ohatra nareo zany bebe na eo amin'ny telefona na any amin'ny sibera na tsy fantatro zay na ao an-tranonareo, dia aleo zany dia efa mivonona amin'ny solosaina na amin'ny telefona ahafahana manao an'izay fa ho tarihako lalana ianareo hoe miaraka hijery azy isika, omeko adresina tranokala ianareo miaraka ho jerentsika le izy dia vitanareo zany mivoaka ary izany misy vatsim-pianarana, ity zany lalam-piofanana tiako atao, ity zany ahako zao momba dia ary misy vatsim-pianarana.
dia saika voavaly amin'izay daholo ireo rehefa antena alefanareo rehetra aty amiko hoe za mba hitadiava vatsim-pianarana momba an'izao, momba an'ity, hanao doctorat, hanao lisansa, amin'io izy voavaly. Fa misy tranokala anankiray izay fomba ahitana an'izay izay ho asiko anareo ilay izy satria eto moa ny zavatra ataontsika dia ny fampanana hery ianareo, ilay mampanana hery izany hoe ny tiako tena amin'ilay mampanana hery izany atao izany no ahatonga anareo ahery dia ianareo ihany no mikaroka azy manasoa ny tenanareo ary rehefa hitanareo fa mahasoa anareo dia hizaranareo amin'ny hafa mba hanasoavantsika ny fiarahamonina ihany koa izany. Ka izay izany ny fandaharantsika androany, fandaharana faha 6/20, famaranana n'ireo toetra mampiavaka ny olona dia ny toetra roa noresahantsika izany dia ilay tiany ara-piarahamonina sy tiany lala mahazatra. Mankasitraka sy mankatelina anareo izay avy amin'ny hetsika asa ao Madagasikara ary ny tenako Dr Jean-Luc Ravelo-Armisy izay nanomana sy nanolotra ny fandaharana, misaotra tompokila, mankasitraka tompovavy, misaotra ny teknisianina nampita ny feo tany amintsika, ankasitrahana mandrakariva ny radio AZ radio television amin'ny fahalalahan'ny tanana atolotra izy ireo ho fanasoavana ny fiarahamonina misy antsika. Izay ary fa dia mirary herinandro, farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra, samy tain'Andriamanitra daholo isika mianakavy amin'ny alatsinainy indray isika maneho fandaharana. Misaotra tompokila, mankasitraka tompoko vavy.